Ambifaliana ilay tokolasy tovovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra Honor TV ho amin'ity alina ity no sady manasantsika amitiavana ihany koa anaraka sy anjo hatramin'ny farany ny antsiprima voantsika ho amin'izao alina izao. Tena moa no mampahafantarantsika rehetra fa mandeha mivantana amin'ny YouTube izao fampahalalam-bavao eto amin'ny Honor TV izao. Ireto ary ny lohatenim-bavao antsika. Mitsabaka andraikitra amin'ny filan-kevi-panjakana amin'izao fotoana izao ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Lasa manao politika ihany koa ity rafitra ity. Amoaka fehi-kevitra iraisana anio alina ireo kandida izay tsy mankasitraka ny anatanterana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Mbola maro mantsy ny fepetra tsy ahafahana miroso makany amin'ny fifidianana. Nahatratra 520 hatreto ny tranomay teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny iray volana raha ny fanazavana avy amin'ny sampana mpamonjy vonina. Anangana etsika manokana ho fitandrona ny filaminana meloha mandritra ary aoriana ny fifidianana ny zandarmeri-pirenena tanjona ny ametrahana fitoniana eto Madagasikara mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana. Ny komina Antananarivo renivohitra no tomponantoka amin'ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fanotofana tany eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany. Izay ny lohatenim-bavao antsika ny antsipriny sy ny andinidininy avy hatrany eo amin'ny lafin'ny politika no anokafantsika ny fiarahana ho amin'izao alina izao. Misabaka andraikitra amin'ny filan-kevi-panjakana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny fahitana ny avy izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany fahadimy ny volana septambra ity. Hita mantsy fa misy ny fifampitsabana andraikitra ao anatin'izao rara makasika ny fangatahana fanazavana eo ihany koa ny fitoriana ataon'ireo kandida izay latsaka ho fidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Tazana sy tsikaritra manao politika ihany koa ity rafim-panjakana ambony eto Madagasikara ity. Indro ary ny fanadidina izay matoa andatsoratra ny fampahitalavitra Honor TV ao amin'ity alina ity. Androany dia namoaka fanapahan-kevitra na décision sy faneho-kevitra na avy maromaro ny fitsarana avy momba lalam-panorenana vokatry ny fangataham-panazavana na fitoriana izay nataon'olona teny anivon'ity fitsarana avy momba lalam-panorenana ity. Eo ohatra ny fanapahana na décision larana fa 720 ACC tsipika D3 tamin'ity fadimy volana septambra ity izay misy moa ny considérant lavabe apetraky ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Izy ity dia mahakasika ny fitoriana izay napetraky ny fitambaram-ben'ireo kandida izay nisoloan'Andriamatoa Alain Mavimbina tena. Tao anatin'izay fanapahana izay dia laza ny ACC fa tsy azo raisina amin'ny endriny izay fitoriana nataon'Andriamatoa Alain Mavimbina sy ireo kandida maromaro izay. Teo ihany koa ny fanapahana larana fa 20 izy ity kosa indray dia mikasika ny fangataham-panazavana izay nataon'Andriamatoa Sarara Bearsoa izay kandida filoham-pirenena. Tsy azo raisina na irrecevable ihany koa izay fangataham-panazavana nataon'Andriamatoa Sarara Bearsoa izay. Teo ihany koa ny fitondrany fanazavana momba ny fitoriana napetraky ny kandida Andriamorasata Solnorbert momba n'Andriamatoa Andry Rajoelina izay tsy tokony afaka ilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Irrecevable ho ny ACC izay fitoriana nataon'ny Solnorbert Andriamorasata izay. Reo ny fanapahana na décision telo navoaka ny ACC tamin'ity androany ity. Fa akoatran'izay ihany koa dia namoaka ny antsona hoe avis na ny heviny mahakasika ny momba ny fiantsona ny mpifidy handatsabato ity fitsarana avy momba lalam-panorenana ity. Tao anatin'izay avis faneho-kevitra larana fahenina tamin'ity daty ny 5 septambra ity no nilazany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana raha dika amin'ny dika teny malalaka fa ny fiantsona ny mpifidy handatsabato dia anjara andraikitry ny gouvernemanta araky ny lalàna. Itsekilany koa nefa ao anatin'ny andinin'ny faharoa dia nilaza ny avis larana fahenina navoaka ny ACC androany fa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia manam-pahefana ihany koa amin'izay resaka fiantsona ny mpifidy handatsabato izay. Raha tsy ivona ny zava-misy dia nametraka fitoriana teny anivon'ny filan-kevi-panjakana na ny Conseil d'État ny kandida Tabera Randriamanantsoa izay nilazany fa tsy manara-dalàna ny fiantsonan'ny mpifidy izay nataon'ny gouvernemanta. Nandrasana omaly
ny faneho-kevitry ny filankevim-panjakana tsy nisy. Nandrasana androany ny faneho-kevitry ny filankevim-panjakana tsy nisy. Raha ny fantatra dia miraika ambin'ny 10 septambra izay vao haneo ny heviny mahakasika ity fitoriana Andriamatotabera Andriamanantsoa ity ny filankevim-panjakana. Etsy ankilany araky ny fanazavana izay nataony mpahay momba ny lalam-panorenana na constitutionnaliste dia tsy voafehiny ity avy na ity faneho-kevitra izay napetraky ny fitsarana momba lalam-panorenana androany momba ny fitoriana Andriamatotabera Andriamanantsoa ity ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny ny filankevim-panjakana satria faneho-kevitra ihany ny fitsarana momba lalam-panorenana fa tsy décision na fanapahan-kevitra. Etsakilan'izay dia tokony ho ajaina ho ity pahalalana ity ny fahalalahan'ny filankevim-panjakana aneo hevitra. Ny filankevim-panjakana dia ny manao ny antsoina hoe contrôle de légalité, izany hoe fampanarahana ny lalàna velona eto amintsika. Izany hoe raha acte de gouvernement zany ilay fiantsonany mpifidy handatsabato araky ny voalazan'ny fitsarana avy mbola lampanorenana dia mananjo tanteraka ny conseil d'état na ny filankevim-panjakana hitsaran'izay satria dia zay no antsoina hoe contrôle de légalité. Ny fitsarana avy mbola lampanorenana kosa dia ilay antsoina hoe juridico politique, zany hoe sady manana endrika araky ny lalàna izy no manana ny endriny amin'ny resaka politika. Araky ny nambarantsika teo ny conseil d'état na ny filankevim-panjakana dia manao an'izay fampanarahana araky ny lalàna. Noho izany dia iainga amin'ilay lalàna fehizoro momba ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka ny fanapahan-kevitra tokony ho raisy ny filankevim-panjakana momba ny fitoriana Andriamatotabera Andriamanantsoa. Mety azo heverina ihany koa ny isin'ny antsoina hoe conflit de compétence na fifanitsahana andraikitra eo amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny filankevim-panjakana. Mbola ho hitantsika eo moa ny toin'izay. Fa ny zavatra nisy tao anatin'ny 2 andro dia nisy ohatra ny fampitahorana ny kandidata Bera Andriamanantsoa ny hisitona ny fitoriany teny anivon'ny filankevim-panjakana. Iray izay. Faharoa, omaly ny Premier ministre Tsain Christian dia niazakazaka nangataka ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana momba nio fiantsonany mpifidy andatsabato eo. Androany nivoaka ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana araky ny fanambarantsika teo. Ny fiarahamonim-pirenena CFAFI dia efa nilaza fa karazany tafiditra anatina politika ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ny fanontaniana apetrakintsika amin'ity androany ity raha izay tranga izay nojerena mbola mitazona ny antsoina hoe neutralité ve izany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izany. Fa akoatran'izay dia tiatsika ny manindry fa misy fandraisany amin'izao fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izao ve ny fampitahorana n'Andriamatotabera Andriamanantsoa sy ny fandrabarabiana vola be azy mba hanatsoaka ny fitoriany eny amin'ny filankevim-panjakana satria mety hoeverin'ny sasany ve fa mitombona ity fitoriana izay nataon'Andriamatotabera Andriamanantsoa ity. Ny Premier ministre Tsain Christian rahateo efa raha mahita fa tsy neutre na hoe tsy momba ny antsy ny any aroa amin'ny mazay toerany Premier ministre azy izay fantatra fa ao andamosi ny andry rajoelina izy. Apetrakintsika amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fanontaniana satria ny mpanara-baovao politika ny fiarahamonim-pirenena dia samy milaza fa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fanapahan-kevitra izay noraisiny teto amin'ny firenena dia saika niteraka korotana hatrany. Izay ny matoa andatsoratra ny sampany fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao dia mipetraka ny fanontaniana ho amin'ny akamaroan'ny mpanara-baovao isy sa tsy isy ve ny fifidianana eto Madagasikara. Fa akoatran'izay dia hitondra inona ho an'ny firenena malagasy ny fanatanana ao anatin'ny akamehana sy tsy mahafiny fipetra amin'izao fotoana izao. Fantatsika mantsy fa maro ireo fanakianana maro ny amin'ny anatanterana nyity fifidianana eto Madagasikara ity. Misy ihany koa ny tervaimanta izay ataon'ireo kandida sasany
izay maniry ny anatanterana zany fivitianana izany ao anatiny fotoana faraka izay aingana mba hiarovana tombotsoa manokana. Nisy ohatra ny kandida izay nivory niaraka tamin'ny amiraly Didier Ratsiraka izay anisan'ny kandida ihany koa izay mametraka mazava fa tsy mahamaiky aloha ny fivitianana fa misy ny lamina tokony apetraka eto amin'ny Madagasikara. Mazava ho azy fa isy ny fekevitra izay ho avoaka ireto kandida resy lahatra amin'ny tokony anemorana ny fivitianana ireto ivoaka anio alina izany etsy amin'ny Carleton Anosy. Andeha hoarantsika izay fanadidina izay hoentiny Anjaminano Minjanahary teo amin'ny asariny afitralany. Maro ny tsy fahatombanana hita amin'ny fanatanterana ny fivitianana ary tsy mbola tena mipetraka ny filaminana sy ny fitoniana eto Madagasikara na dia efa manakaiky aza ireo tady voatondro izay maro amin'ireo kandida no mitsipaka an'izany ka mitady hevitra ahafahana manembotra io tady io ka hiditra ao anatin'ny tetezamita vaovao indray. Ary anisan'ny tena takin'ireo kandida ireo ihany koa ny fanovana ny lalam-panorenana izay misy ankehitriny. Amin'ny ity hariva ity araka izany no amoaka izay fekevitra ny fivoriana izay efa nanomboka ny zoma lasa teo dia amin'ny trano fonenana Andriamatoa Didier Ratsiraka izay ireo kandida miisa 12 manohitra ny isiny ny fivitianana. Fekevitra izay andrasany maro tokoa sy izay mety ho entin'izany eo amin'ny fiainam-pirenena. Saingy hatreto aloha na dia misy aza ny fangatana ireo kandida ireo izay fanemorana ny fivitianana izay dia mbola ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny ACC irery ihany no topokevitra farany amin'izany. Ary raha ny lalàna malagasy ihany koa nijerena dia ny fisinatrangana fahafatesana kandida irery ihany no ahafahana manembotra izay fivitianana izay. Mipetraka araka izany ny fanontaniana raha tena fahatahorana fivitianana tokoa no antony izao firaisan-kinan'ny kandida sasany izao na tanjona hafa mihitsy. Hitantsika eo ny toyany fa hatreto aloha dia samy miandrandra fivitianana madio mangarahara ary ekiny rehetra ny malagasy tsy malagasy ihany fa ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa dia anisan'ny mangataka ny isin'izay fivitianana madio sy mangarahara eto Madagasikara izay. Akoatran'izay dia tsara ihany koa ny manamarika ho antsika rehetra fa ilaina ny fanamarina toeran'ny filoha izay voafidy eo fa tsy rehefa ho vita ny fivitianana dia isy indray ny crise vaovao ateraka izany fivitianana izany. Io ilay antsointsika hoe crise post électorale izay anisan'ny tena olana eto amin'ny Madagasikara. Izay ny mikasika an'iny fa hivadika kely any ampitan-dranomasina aloha isika makasika an'ity izay nataon'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina sy ireo délégation niaraka tamin'ny tany Chine. Fantatra-masy fa isy ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato seranam-piaramanidina ao Tomasina izany hoe ao Ambalamanasy vokatry ny fiaramiasany Madagasikara amina orinasa tsy miankina iray any Chine vita omaly nisy ny mpiaramiasa teo amin'ny Madagasikara sy ireto firenena vahiny ireto. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina moa dia tsy nitsahatra nitady fiaramiasa amin'ireo mpandrara sinoa mba afana mametraka fotodrafitrasa eto amin'ny Madagasikara. Andeha hoarantsika ny fanadidina makasika an'izay. Vita sony omaly ariva ny fanitarana ny seranam-piaramanidina ao Tomasina izay nosoniavin'ny minisitry ny fitaterana sy ny solotenan'ny orinasa sinoa FAIC tany Beijing Chine omaly. Isy ny toerana fandraisana mpandeha terminal apetraka ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Ambalamanasy Toamasina. Niatrika ny fifanovatsiny ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ho azo hipetrahan'ny fiaramanidina goavana toy ny Boeing sy Cargo ity seranam-piaramanidina ao Tomasina ity ary hitombo ihany koa ny mpizahan-tany vahiny. Ireo no tanjona amin'ny fanitarana sy ny fanavozana ny seranam-piaramanidina ao Tomasina raha ny fanazavana no entin'ny délégation malagasy any Chine. Ny orinasa FAIC izay malaza eran-tany amin'ny fanaovana fotodrafitrasa no anao ny asa hitondra fampandrosoana ny faritra antsinanana sy hisarika mpizahatany ho tonga eto Madagasikara araka izany ity fifanovatsony izay natao tao Beijing Chine ity. Isy araka izany ny fanadihadiana izay ho ataon'ireo teknisiana any an-toerana. Aorianan'izay dia ho fatarina ny teti-bola sy ny teti-pidy entina anamboarana an'izany seranam-piaramanidina izany ary omena an'ireto mpiara-mombolantoka ireto avy eo. Hoy kosa ny fanazavana no entiny ny ministry ny fitaterana. Androany aloha zany dia efa ny fanaovatsony androany dia anaovana an'ilay ataontsika hoe étude de faisabilité, izany hoe andefa teknisiana any an-toerana izy ireo hijeriny hoe ahoana sy ahoana moa zany ny
i zava-misy any toerana ijery ihany koa inona avy ny tokony zavatra tokony amboarina satria ny tanjontsika ao anatin'io zany dia misy terminal vaovao atao ary jerena ihany koa hoe ahoana ny analavana ireo piste ireo mba ahafahan'ny io piste io zany mba mandray an'izany fiaramanidina goavana izany. Ny fantatritsika moa dia ny filoham-pirenena sinoa androany dia nanamarina ihany ny kabary izay nataony omaly tamin'ny fanokafana ny fionana taty tapony taty fa misy teti-bola mitetiny eo amin'ny 60 milliards de dollars eo ho atokany ho an'ny Afrika ary tsika Madagasikara dia anisany mahazo anjara ao anatin'izany ka isika zany no mijery ny teti-bola izay tokony havitanan'izany tetikasy zany dia atolotra ho andry zareo dia zareo no manome ny famantsim-bola. Ny atsika aloha zany satria fantatritsika fa misy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ny FMI zany misy an'ilay ataontsika hoe préconcessionnel tsy maintsy tafiditra ao anatin'io fepetra eo aloha zany tsika zay avo afaka mirosa amin'izany fangataham-bola zany zay zany tena fepetra apetraka izy ireo. Fa akoatran'izay dia vita ihany koa ny fifanovatsony anamboarana sy ampitaovana lalamby FCE izay mampitoy ny fianaratsoa sy manakara izay raha miasa amin'ny China Construction Operation sy ny orinasa Sinarel International Group mba isorohana ny loza sy anatsarana ny lafin'ny fitaterana. Misy ihany koa moa zany ny fifanarahana omaly tamin'ny China Railway izay fantatritsika fa izy ireo zany dia vonona ihany koa zany ny anolotra lamasinina vaovao zany hoe misy locomotive dia misy ihany koa wagon atolotra izy ireo izay ataontsika hoentina any amin'ny ligne any amin'ny fianaratsoa Kotesta zany manohy ny fianaratsoa any Manakara io dia zava-dehibe mihitsy satria hitantsika fa tatoato dia maro ireo loza mitranga amin'izany fitaterana an-dalamby zany ary ny fahazahoana izany fitaovana vaovao zany dia ahafahantsika misoroka an'ireny loza mitranga ny toeran'ireny ary ahafahantsika ihany koa mitatitra ny olona mitatitra ihany koa ny entana any amin'ny faritra atsimatsinana Madagasikara. Androany moa zany dia nisy ihany koa ny fionana tamin'ny China Railway Corporation izay niarahany niona tamin'ny filoham-pirenena teo hijery ny fanamboaran-dalana ny RN9 aloha tena nijerena izy ireo teo ary niresahana tamin'izy ihany koa ny fanavaozana araka ny voalazanao teo ny izany lalamby izany satria matetika ny fisian'ireny loza ireny dia misy déraillement satria efa tsapatsika tsara fa 10 taona mahery ny misian'ireny lalamby ireny dia mila zany fanavaozana an'izany ho anaovana lalamby vaovao. Taorian'izay dia niona tamin'ny orinasa Startimes ihany koa ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara izay ametraka fahitalavitra miisa 200 manerana nosy amin'ireo toerana tsy misy herinaratra ireny. Nisy ihany koa ny fanasana manokana ny filoham-pirenena tao amin'ny fahitalavitra TV-Phoenix izay manana mpijery hatrany amin'ny 700 tapitrisa any Chine. Fa akoatran'izay dia anisy fanorana maraboninahitra officier de l'ordre national malagasy any David Sid izay mpisolo vava iraisam-pirenena sady miasa ao amin'ny kabinetrany ORIC. Izy io no isany niaro ny tombotsoan'ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka antony nanomezana azy an'ity maraboninaim-pirenena ity. Iverina eto Madagasikara isika tafatsangana ny etsika fampandena fahalemana eo anivon'ny gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao. Anisy mantsy ny fikaonando izay natao teny anivon'ny gendarmerie pirenena ikarohana paikady ahafahana mametraka fitoniana eto amin'ny firenena mandritra ny vanim-taona ny fifidianana izany hoe mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana. Ny tanjon'ny gendarmerie pirenena ao anatin'ity etsika manokana ity dia ny mba ahafahany Madagasikara miroso ao anatin'ny fifidianana izay no fitoniana tanteraka tantely raha be ny lalana sy tiavana rakotondrina no niarana anao ny fanadidina. Vita sony omalariva ny fanitarana ny serana mpiaramanidina ao Tomasina izay nosony avin'ny minisitry ny fitaterana sy ny solotenany anomboka amin'ny valin'ny volana septambra hatramin'ny fitony volana oktobra ny etsika ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana indrindra amin'ireo faritra mafana rehetra manerina ny nosy. Izany moa dia anisan'ny toromarika nomeny teo anivon'ny gouvernemanta hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana toan'ireo gros bonnet na daharam-bola latabatra, ny mpangalatromby, ny trafika na basy ary ny resaka alatra na vanilina. Nisy moa ny fikandono tanterahana ireo tompona andraikitra eo anivon'ny gendarmerie ikarohana paikady hitandrona ny fahalemana eto anivon'ny firenena ampizotra ny fifidianana ampilaminana. Nahazo toromarika ny mpitandro filaminana avy eo amin'ny fitondram-panjakana mba anaovana izay asa farany azo atao ampandriam-pahalemana ny tany hoety miatrika izany fitaom-pifidianana izany. Ao anatin'izany indrindra zany no nisiny izao etsika izay ny fahafantarantsika azy moa amin'ny ankapobeny dia hoe opération de grande envergure. Izay no ilazana azy. Ny anarana nomena izy ity moa zany dia atao hoe etsika mandio satria
hoazavaina rehefa orina kely eo fa somary iavaka kely amin'ireo hetsika zay natao hatramin'izay zany ny hetsika zay ho atao amin'ity androany ity. Anomboka raha-pitso hetsika io na rafaka pitso araka ny fahavononan'ny olona any an-kianja ary aharitra eo amin'ny ray volana na mety oatra arakaraka ny zava-misy eny an-kianja ihany koa. Koa manao antso avy amin'ny vahoaka noho izany ny zandarmaria pirenena hiara entana sy hiara iasa any miloharanom-bavao marim-potitra azy ireo makasika izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ivadika eo amin'ny pejy ny fanabeazana kosa isika dia ny farana ho androany ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ireo sokajy be raha toa kosa mbola mitohy rahampitso ny BEPC ho an'ny sokajy A amin'ny alalan'ny taranja teny vahiny. Samy manana ny fandaminany kosa moa ny fobe mpanadinana tsirairay avy amin'ny anatanterana ny fitsarana ny taratasy-panadinana ho an'ireo mpianatra izay niatsika izany fanadinam-panjakana BEPC izany. Fantatra kosa fa amin'ny alakamisy ho avy izao no anomboka ity fitsarana ity manerana Madagasikara raha ny fanazavana izay ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Clara Raholo Manantsoa sy Mamy Nirina raha zavitsoarana no nanao ny fanadinana. Ny taranja tantara sy geografia no natao ny maraina ary ny taranja fizika kosa no namaranana izany tapakandro ariva tamin'ny fanadinana BEPC tamin'ity androany ity. Moiverina kosa ny sokajy ara ampitsy maraina anatanteraka ny adiny farana dia ny taranja teny vahiny. Ny farany androany araka izany ny fanadinana ho an'ireo sokajy be. Miankina amin'ny sampiadana amin'ny foibe mpanadinana tsirairay kosa moa no mety ivalian'ny fanadinana raha ny fanazavany ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Na izany aza dia vinavinaina ivaly hatramin'ny farany herinandro avy izao ny fanadinana ho an'ny farim-piadidi-pampianarana manerana ny nosy. Ny zotra-pilaminana izany raha ho an'ny farim-piadidi-pampianarana Antananarivo manokana. Saingy raha ny fantatra kosa dia mpiadina iray hita ny fianaratsony ny tratrana naosika. Mbola tsy fantatra kosa nefa ny sazy mety hiatra amin'ity mpiadina tratrana isy loko ity hatreto ary mbola andrasana ihany koa ny fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra manoloana izany. Izay ny makasika ny lafin'ny fanabeazana fa hananazava kosa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanajaliana an-tany androany fa ny eo anivon'ny kominy Antananarivo renivohitra no tompon'antoka amin'ireny fanotofana tany eto Antananarivo sy ny manodidina ireny. Azo atao tsara mantsy ny mangataka fanotorana tany ary misy ny fepetra sy ny lalàna mifanaraka amin'izany saingy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny resaka politika sy ny fiatrehana amin'ny fifidianana dia be loatra ireo risy fanaovana kolikoly eo anivon'ity kominy Antananarivo renivohitra ity ka mahatonga ny fanotofana tany tsy ara-dalàna izay tazana etsisero. Anisan'ny toerana izay tena ahitana an'izany ohatra ny faritra Baipasy sy neny amin'ny Masay araka ity fanadinana izay hoentin'ny Nomenjanahary sy afitra lalaina ity. Nahazo vahana tokoa ny resaka fanotorana tany tsy ara-dalàna tato ato raha tsy resaka fotsiny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina toy ny any Baipasy sy Masay ary ny maro hafa izay nampitaraina ny mponina manodidina azy reny. Raha ny hita dia matetika rehefa vanim-potoana mahafampana ara-politika no tena mirongatra ity tranga ity satria dia maro ny gabraraka ataony ny tompon'andraikitra raha tsy resaka fotsiny ataony eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izay tsy manaraka ny lalàna sy ireo fepetra ary dingana takiana alohan'ny hanaovana izany fanotorana izany. Tsy midika nefa fa tsy azo atao ny fanotorana fa tokony hanara-dalàna izany ary tokony apetraka mialohan'ny fanamboarana ny lakan-drano mba tsy hisy ny olana hafaterana toy ny fahatondrahan'ny rano amin'ny toerana iva rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Le fepetra zany fangatahana miainga avy amin'ny commune foana le izy dia lalina avy amin'ny commune dia mandalo ao amin'ny apipa. Dia amin'ny apipa zany misy zavatra takin'ny apipa eo resaka ny assainissement rehetra ao amin'ilay toerana. Dia avy eo ampandalon'izareo ty aminay dia jerevanay koa izy dia mandalo commission tao aminay dia rehefa ara-dalàna dia averinay dia mahazo ny lalana le olona mangataka fa misy droit aloha daholo amin'ny rehetra andalovana rehetra ireo. Efa misy moa sazy enjana omena ireo izay tratra amin'ny fanotorana tany tsy ara-dalàna izay araka ny fanazavana nentiny teo anivon'ny ministera ny fanajaliana ny tany hatrany. Dia namena ny sazy ato zany le camion aloha zany hoe nitsa forera le camion dia nandohony forera rehetra izy ny forerany rehetra zany nalohany dia ny camion navoaka dia le toerana zay zany jerevanay zany le toerana tsy ara-dalàna le toerana dia nameny sazy zany hoe sy nay miregle ny taratasy izy aloha sady asorona naverina amin'ny laoniny aloha le toerana totofany. Isa 5 amby roapolo kosa ireo tranomay
teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny ray volana izay raha nitatitra avy eo anivon'ny sampana mpamonjy voana avetsy tsara lalàna isa sivy moa no namoniainy tao anatin'izay atrano nitsanga teto Antananarivo renivohitra izay raha toa kosaka tsy nisy ny naratra tsy maintsy misy mantsy ny fipetra ary ny fanabeazana izay ataon'ny sampana mpamonjy voana mba isoroana amin'ireny loza ireny amin'ny alalan'ny fanabeazana izay atolotra izy ireo ho an'ny olom-pirenena ankoatran'izay dia etaetan'ireto mpamonjy voana ireto ihany koa ny mba isina fiasana natoby eny anivon'ny boriboritany tsirairay avy eto Antananarivo renivohitra mba anamora ny asan'izy ireo anisan'ny olana mantsy matetika ny fisian'ny fitohanan'ny fifamoivozana eto Madagasikara fa eo ihany koa ny mahakasika ny alaviran-toerana ka mety tsy avoafen'ny tranga na ny loza iray fa ny ola randria nantenaina sy mamy ny rina razavitsoarana no nanao ny fanadidina matety piseho tatoato ny tranganahin-trano teto Antananarivo renivohitra raha nitatitra avy amin'ny mpamonjy voana dia miisa 520 ireo hain-trano tamin'ity volana aogositra ity sy ireo maty ary tsy nisy kosa ireo naratra vokatra ny tsy fitandremana sy ny tandrevaka tao am-ponina moa no anton'izany fa eo ihany koa ny fifampikasohany herinaratra isan'izany ohatra ny tetsy Akazomanga vao herinandro lasa izay fa teo ihany koa ny trangana famaizana trano tetsy Anosy ny alon'ny zoma 1 aogositra lasa teo niteraka traboana maro ireo rehetra ireo manoloana izany dia manao fomba rehetra ny sampana mamonjy voana eto amintsika manabe mponina fa eo ihany koa ny fifehezana ny afo mandritra ny fitrangany loza mba tsy hitaran'izany eo amin'ny manodidina zava-dehibe ny vonjy voana ka tokony hiara-iasany tsirairay sy ny eo anivon'ny sampana mpamonjy voana raha fanazavana izy ireo nambaran'ny mpamonjy voana ihany koa fa raha vao misy ny loza dia tokony efa mampandre avy hatrany ireo tradoza mba hanamorana ny asa fanasiana toby iray isaky ny boriboritany mba ahafahanay zany manatona ny toerana zay misy ny loza ka rehefa manatona zay dia mazava ho azy afaka ny ahiahan'ny-ponina hoe taralava ny pompier afaka ny ahiahan'ny-ponina hoe toa tsy dia mahafapo loatra ny asan'ny pompier satria arakaraky ny anatonana dia aingana ny indrindrandrindra koa zany raha aingana nataon'ny antso ataon'ny mponina dia kely ny délai d'intervention rehefa kely ny délai d'intervention dia mitombo ny sens de vie an'ilay olona dia miena mazava ho azy ny fahabiten'ny entana dia ireo zany no vinakasainay ary tsy maintsy atao hatramin'ny farany taona ny afatra dia zao voalohany indrindra efa voalazako teo dia hoe mpinamana ny mponina sy ny mpamonjy voina io zany dia tokony hahay miara-miasa rehefa tonga ny loza io zany izay no antony idinana eny fotony manao ny fanabeazana isam-bahoaka zany eny fotony hampianatra no atao hoe voalohany indrindra inonavy ny fihetsika mialoha tokony ho fantatry ny mponina inonavy ny fihetsika sy zavatra atao tokony hain'ny mponina mandritra ny fisian-loza ary indrindrandrindra na dia lasa ary loza dia mbola tokony hisy hetsika atao mba tsy hiverenana zany loza manaraka izany tsy ny hain-trano ihany moa ny asa sahampamonjy voana eto amintsika fa eo ihany koa ny famonjena amina karazana loza maro samihafa toy ny trano mirodana na mitritra famonjena olona maty an-drano sy famonjena ireny olona marary tampoka eny an-dalana ireny ary ireo loza hafa rehefa fampitoana fahavaratra vao afa kosa indray dia maro ny tanora malagasy no miroso amin'ny firaisana loloatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manodidina ny 13 na 15 taona eo ireo tanora dia efa tazana sy tsikaritra manao an'izany firaisana ranofo loloatra izany ankoatran'izay dia fantatra fa ny fandrosoana eo ihany koa ny fiborobon'ny teknôlôjia no antony tena mahatonga an'ireo tanora tafaroboka ao anatin'ity firaisana ranofo loloatra ity maro anefa ny vogadratry ateraka ny fanaovana firaisana ranofo raha ny fanazavana izay nentin'ny pitsabo Clara Raholo Manantso fa ny ola arandriana tenaina ary ny afitra lalaina sy i mamirina razavitsoarana no nara ny fandribona nanao an'ity fanadidina ity lasa loloatra ny ankamaroan'ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatra ny firaisana ranofo
manomboka eo amin'ny adolatsento izy ireo dia efa liana te hanandrana izany. Maro ny antony mahatonga izany raha ny fantatra. Eo aloha ny fandrosoana sy ny firoborobon'ny teknôlôjia fa eo ihany koa ny tsy fampy ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Amiko manokana izany dia izy avy amin'ny ray aman-dreny satria tsy voatery ka hoe hitserotserona ny zaza natao fa mba mifampiresaka na zoto vileson mila hainga aman-dreny mba mifampiresaka zany hoe zao ny tokony atao efa zao ny tonga zoto vilesonnareo tsotran'izay zany toetsaina am'izao zany tsy voatandro le ankizy solo le toetsaina am'izao laha leo amin'ny lafim-pianarana tsy voatandrotra ankizy satria zao le fiainana fa misarotra le ankizy efa amin'ny lafim-pianarana tia vola am'izao dia eo no toerinaina ankizy hoe aza-pilenarena. Mila mafisina araka izany ny fanabeazana ara-pananana ho an'ny tanora fa eo ihany koa ny tokony ampidirana izany eo amin'ny taranja ianaram-pianatra anaty sekoly raha ny sosikevitra avy amin'ireo olona izay sendranay. Tsy mety olona hoe tanora lasa loatra ny firaisana ranofo e. Dia ny torohevitra amin'izay dia tokony ampahafantarina any am-pianarana satria any am-pianarana no tena iainany ankizy. Avy eo ampino ray aman-dreny. Le fitafy aloha mivana voalohany indrindrany fa rehefa miova le fitafy dia miova araky ny tontolo le zavatra iainantsika. Maro moa no voka-dratsy ateraky ny firaisana ranofo aloha loatra raha ny fanazavany mpitsabo. Eo ohatra ny fahazoana voka tsy nirino na ny fanalanjaza fa ankoatr'izay dia eo ihany koa ny tsy fahatomombana ny zaza teraka sy ny vatany ny zatovavy. Ilaina araka izany ny fanantonana ireny tobim-pahasalamana ireny mba ahafahana misoroka izany rehetra izany. Amintsika malagasy zavatra mahamenatra fa raha amin'izao andro iainantsika izao vanim-potoana izao izy dia tena ilaina. Dia za zany tena manaiky mihitsy ny asany. Dia sy lahatra izany hoe tokony ampiarina hatrany am-pianarana izany dia ohatran'ny efa any am-pianarana ve tsy efa manao an'ilay science naturelle dia tsy efa manomboka misy fanazavana dia ampiana lalinina kely mba tsy hanaonao foana ilay tanin'ora. Dia mila entanina izany any amin'ny fokontany misy azy dia any am-pianarana koa hoe raha sanatria izany misy ankizy malasa aloha dia tokony dirigena any amin'ny centre ami des jeunes. Izay zao dia centre ami des jeunes ny CSP Sud Central dia asena makaty aminay sotra mba tsy tonga any amin'ny grossesse précoce na le avortement, évitena ny avortement indrindra. Manodidina amin'ny faha-13 na 15 taona eo moa ireo tanora malagasy amin'izao fotoana izao no moroso amin'ny firaisana ranofo aloha loatra raha ny fantatra. Tiana manamarika fa ilay vehivavy izay nisy eo tamin'ny horonan-tsary fanadidina teny moa dia sary fanehoana ihany fa tsy izy ireny akory no miroso aloha loatra amin'izay firaisana ranofo izay. Eto kosa dia misy ny fanotsiana vaovao mahakasika an'ity vehivavy izay mamily taksi ity. Tiana mampafantatra fa tsy reny mpianakaviana na manambady na mananjanaka akory ity vehivavy ty araka ny vaovao izay narahantsika omaly teto amin'ny fahita lavitra Onair TV fa dia vehivavy tsotra izay mitondra fiarakaretsaka ary vehivavy mbola mpitovo, vehivavy mbola tsy niteraka ary vehivavy tsy manambady ny azontsika ambara mahakasika an'izay araka ny fampitam-baovao avy amin'ny hatrany. Araka izany zany dia ahintsitsika ny vaovao izay navoaka omaly teto amin'ny fahita lavitra fa mbola mpitovo, mbola tsy niteraka ary tsy manambady zany iny vehivavy mamily fiarakaretsaka iny. Fa anoizatsika ny fampalam-baovao dia noho ny fahasahiranan'ireo tantsaha any amin'ny faritra Amorona sy ny manodidina zany hoe etsy Ambohimanarina amin'ny fotoam-pahavaratra dia nisy ny fanomezana fitaovana izay entina manamboatra ny tohadrano eny an-toerana natolotry ny solomavemoaka voafita any amin'iny boriboritany iny. Izao moa no natao dia ho fanatsarana ny vokatra ho an'ireo tantsaha eny amin'izay faritra Ambohimanarina sy ny manodidina izay. Tantely rabe ny lalana sy tiavana Rakotondrina.
ho fiatrehana ny fitoam-pahavaratra sahady dia nidina ifotony teny amorona sy ny manodidina ny solombamoaka ny boriboritany fahenina nanome fitaovana maro entina namboarana ny tohodrano izay nampitaraina ny tantsaha teny antoerana hatramin'izay. Dia misy vavarano izay tsisy hidiny ka rehefa tonga ny fahavaratra dia itosaka io rano io ary mamoto ny tanimbary ety amin'ity faritra amorona ity. Misy ny vanim-potoana efa nijinana ifoto misy tany vavarano tany Arinarivo nanidy zany vavarano zany vita ketsa ohatra zao aloha zao zay anatiny tena hoe revo manetsa fa afaka ray volana eo zany na roa volana ho avy ny orana dia hodiboka ho fenondrano ireo ketsa ratsy mandray fipetraden zao. Manala ny fasahirana ny mponina sy manatsara ny vokatra ny fanambarana ity tohodrano ity raha ny nambara ny tantsaha ary ilain'izy ireo izany. Maty daholo zany zay raha vao hoe tena mitondraka ny rano tonga dia tsisy azo resy fa zay zara fa vonjena no azo atao fatratin'ny rano. Hita matetika mihitsy tamin'ny heritaona teo zany dia arosaina mahazo rano satria le lo rano io zany tonga hatrary amin'le dobli zany ny ty betsy mitatatra ity mako aminay eo dia tonga dia any le rano dia tsisy fatrarany tonga tsy sendry zany eny ambanin'ny samisera dia tonga dia tonga dia raisina daholo eo ambany zany tsisy azo. Fatika lafam-baovao hafa isika noho ny fananany Madagasikara politika manokana momba ny iala dia hiatrika sy akatrakefa eto amintsika ireo délégation avy any Komoro momba izay fitantanana ny azo zay ka avatika ho lasa angovo. Nisy araka izany ny fiaonana teo amin'ireo tompona alaikitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana androany sy ireto délégation komerianina ireto dia tsy ontsaha vola tiavana rakotondrina sy tantely araben'ny lalana. Tonga eto Madagasikara ireo délégation komoriana akatraikefa eto amintsika mikasika fitantanana ny azo anaovana angovo. Mandritra ny 10 andro izy ireo no nijanona eto Madagasikara ka iona amin'ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana avy eto Analamanga izay natomboka androany teny eny amin'ny ministera Atsavola. Aorian'izay dia ho any amin'ny faritry Dianasy Boenany koa izy ireo. Izao no tanteraka noho ny fiara-miasa tamin'ny GIZ. Araka lazantsika teo hoe aloha atsika eto Madagasikara dia mbola miankina tanteraka amin'ny energetika raha tena marina amin'izao fotoana izao. Ary miezaka sika midaphoe transition énergétique hoe manova tsikelikely ny ampahany fampiasana bois énergie mba ampiasana source d'énergie hafa. Dia zany ny zavatra resahana eto zay ilay mahatonga misaka teo ahoana fomba aksa faharoa tamin'ny stratégie teo hoe ahoana ny fomba ampihenana n'ilay demande bois énergie mosoloana source hafa. Zay zany le satria ambony be le tsika zany ao anatin'izay politika mihitsika amin'ilay nouvelle politique énergétique. Fa zany kosa satria mbola amin'ny folo taona mbola hiakina be dia be amin'io isika fa miteny zavatra atao hoe azo capitalisena mba mitirisaka amintsika izay angatahana zao le fiara-miasa tia dia hoe isika manana n'ilay politique izay niteniko teo ary mana stratégie izay natao d'une manière participative itérative. Manana politika momba ny ala izay efa novolavolaina nandritra ny 5 taona isika eto Madagasikara. Noho izany lasa aloha isika raha oharina amin'ny Komoriana amin'izay fampiasana ny azo anaovana angovo izay. Madagascar, en tenant compte de ce que ce pays est en avance par rapport aux questions de gestion du bois et énergie. En avance, pourquoi? Parce que nous avons lu dans les documentations qui nous ont été présentées que Madagascar a déjà une politique bien élaborée, une stratégie mise en place et un cadre juridique pour la gestion du bois et énergie, ce qui n'est pas tout à fait le cas au Cameroun. Le Cameroun, c'est vrai, accorde de plus en plus une importance particulière à cette spéculation qui, pour le signaler, occupe en matière de consommation énergétique 65%. Vous comprenez que la plupart de nos ménages au Cameroun utilisent le bois énergie, entendez le bois de feu, le charbon de bois, les copeaux et sciures, les déchets de scierie et les rebuts d'exploitation. Donc tout cela fait que efa niarahany asa tamin'ny malagasy hatrany ny Komoriana na eo amin'ny lafiny politika izany na eo amin'ny lafiny toe-karena ary indrindra amin'izao mahakasika ny tontolo iainana izao.
eo amin'izay lafiny tontolo iainana izay dia anisan'ny mampiavaka atsika eto Madagasikara amin'izao tontolo zao ny afananantsika zava-maniry ala ary zava-mananaina maro samihafa ary misy mihitsy aza no tsy fahita any ampitan-dranomasina any miasimba mialany taranaka ary misy ihany koa ny manonja anazy ireny antsokosoka nefa amin'izao fotoana izao izany indrindra no antony nanovana ny tatitra nasionaly andian'ny fahenina ho amin'ny fampiarana ny fifanarana mahakasika ny zava-mananaina izay natao tetsy Antaninarenina tamin'ity androany ity. Tantely Rabeny Lalana Tiavina Rakotondrina. Efa saika mipaka manerana ny Madagasikara ny fahasamban'ny ala sy ireo biby mivelona ao aminy amin'izao fotoana izao. Amin'ny taona 2024 dia mety tsy hisy intsony ny ala voajanahary any amin'ny faritra atsimo andrefana noho ny fisian'ny doro-tanety. Toy izany koa ny atsasaky ny ala ny Menabe. Noho izany rehetra izany dia nisy ny atrikasa fanokafana ny fandrafetana ny fifanarahana iraisam-pirenena iarovana ny zava-mananaina. Nandray anjara tamin'izany ireo ministera isan-tsokajiny, ny ONG, ireo olona avy any fotony. Izao moa no natao dia ho fanairana ny rehetra sy ho fampahafantarana an'izao tontolo izao ny zava-misy ary indrindra iarovana sy ikajiana ny tontolo iainana. Izay ahitana objectif eo amin'ny roapolo eo dia voakasika anatin'izany ny conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources naturelles et ny implication an'ny société civile, secteur privé, ny secteur public amin'ny amin'izay resaka conservation sy resaka utilisation durable na ressources naturelles. Izany ny tena fandraisana andraikitra sy fandraisana anjara ny secteur rehetrarehetra, secteur public, secteur privé, société civile ao anatin'izay fiarovana biodiversité sy ny fampiasana marika ny biodiversité sy ny ressources naturelles. Manana andraikitra ny tsirairay manoloana izay fiarovana ny zava-mananana izay ilaina noho izany ny fifanomezan-tanana sy ny fifandrombonana iarovana ny harem-pirenena. Aorian'ity atrikasa ity dia alefa eny anivy ny iraisam-pirenena ny tatitra ahafahan'izy ireo mahafantatra ny zava-misy eto Madagasikara. Tsy mahaliana ny tanora malagasy kosa amin'izao fotoana izao ny famakiam-boky raha ny fanadihadiana natao ny fandrosoana eo ihany koa ny fiboroboan'ny teknôlôjia no anisan'ny tena antony izany raha ny fantatra maro nefa ny vokatsoa azo avy amin'ny famakiam-boky eto amintsika raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny lafin'ny fahaiza-manoratra fa eo ihany koa ny lafin'ny ara-pahalalana izay avoakan'ireny boky izay vakiana ireny. Nanao fanadihadiana mahakasika an'izay Izôzia Razafy Manampy sy Maminirina Razafy Tsoarana. Maro ny aretin-tsaina azo avy amin'ny famakiam-boky ka mampitombo fahalalana, faharanita-tsaina, mampivelatra ny ady fanahy, mampatsiahy sy mamerina ny zavatra efa adino ihany koa. Izy io dia afaka tehirizina ho lova ho an'ny taranaka raha mihoatra amin'irony fitaovan-tserasera rehetra ampiasaina irony. Hita nefa amin'izao fivavariana amin'ny tambazotra tserasera toy ny Facebook ary amin'ny fiovarana maro samihafa ny ankamaroan'ny tanora. Vokany misy amin'ireo tanora mihitsy aza no tsy mahay manoratra intsony noho ny tsy famakiana boky sy fampiasana ny teknôlôjia. Na izany aza nefa misy ihany ireo tanora no liana amin'ny famakiam-boky. Amin'ny ankapobeny aloha efa mirona amin'ny teknôlôjia ny fahitako ny tanora amin'izao tsy mahasolo mivaky boky satria ny teknôlôjia dia feo fotsiny no ianao. Matetika efa tsy dia mampiseho mivantana ny fomba fanoratana na ny fomba firafitry le fihezan-teny zany. Ie, dia tsara ny mamaky boky mba ahafahanao mamantatra hoe ohatrany ahoana ny fomba fanoratana. Toa azo amin'ilay izy dia manana fitomboana tsaina raha ohatra izy ankizy dia manana fitombon-tsaina bebe kokoa izy dia raha ohatra koa zany hoe olon-dehibe dia mbola manampy ho anazy efa zavatra efa fantatsiny zany. Le tanora aloha tena ohatran'ny eo salasalany eo satria misy ny liana misy ny tsy liana. Manentana ho an'ireo tanora zany izay mbola tsy liana mamaky boky dia aokany mba hirona amin'ny famakiana boky zay fa tsara ny famakiana boky aloha ary laha ohatra hoe manana fitombon-tsaina bebe kokoa, halalana zavatra maro. Aminahy aloha ilay izy ilainy satria raha ohatra misy tantara anankiray zao anatin'ilay izy
ohatra tantara fiarahamonina ohatra dia mety azo raisina kokoa, tombontsoa azo aminazy. Le izy moa efa nentin'ny malagasy hatramin'izay le resaka boky dia iny betsaka ny zavatra azo ao anatin'le izy mety mbola betsaka angamba moa amin'izao moa efa mivoatra be ny teknôlôjia dia mety any amin'ny internet daholo zao ny sasany mety mirony. Tanany tanora zany mbola hamaky boky fa betsaka ny zavatra azo ao anatin'ilay boky, misy torohevitra maro, fananarana fa tsy dia variana loatra amin'ny resaka Facebook sy ny sisa. Maro ny karazana boky azo vakiana eto amintsika. Akoatra ny boky fianarana mantsy dia misy ihany koa ny boky tantara, boky fanadihadiana ary ny boky an-tsary. Mampirisika asika malagasy indrindra fa isika tanora zany mba hamaky an'ireny boky ireny fa tsy dia hovaliana loatra amin'ny tony teknôlôjia vaovao na ny serasera amin'ny alalan'ny tambazotra itony. Ivadika eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena isika efa vonona ny ekipa pirenena malagasy Barea eo amin'ny taranja baolina kitra hiatrika ny lalao lehibe ifanandrana amin'izareo Senegaly. Izy ity dia lalao tafiditra ao anatin'ny savaranando ho amin'ny kanina 2024 vonona ny ekipa malagasy ary vonona ihany koa ny mpanazatra hitondra ny karazana teknika sy traikeva vaovao ahafana mandavo an'ireto ekipa ny Senegaly ireto. Akoatran'izay dia fantatra ihany koa fa saika ireo pila ravinahitra avy any lafrantitra no mandrafitra betsaka ao anatin'ity ekipa pirenena ity. Andeha roarantsika izay fanadidina izay nataony Maminirina Razafitsihoarana sy Afitra Lalaina. Misa 13 mirahalahy ireo mpilalao nantsona andrafitra ny Barea any Madagasikara, 17 mpilalao pila ravinahitra avy any velany, ny 9 kosa mpilalao avy eto an-toerana. Saika ireo mpilalao mila ravinahitra any Frantsa no nantsony Nicolas Dupuy hiatrika ty lalao lehibe ionana amin'ny Senegal ity. Ao anatin'ny sokajy misy any Madagasikara no misy any Senegal, Guinée Équatoriale ary Soudan. Andro faharoa amin'ny fifanitsanana ity atao eny amin'ny kianja Mahamasina amin'ny 7 volana septambra ho avy zao ity. Ratsaivina ny filarana mitarika vonjimaika i Senegal satria tamin'ny lalao voalohany dia nandresy any Guinée Équatoriale tamin'isa 3-8. Eo amin'ny larana faharoa kosa no misy any Barea any Madagasikara satria efa nandresy any Soudan tamin'isa 3-1 tamin'ny andro voalohany. Manatomba amin'ny goal différence zany i Senegal, izay ny mahalarana voalohany azy ao anatin'ity vondrona misy any Madagasikara ity. Lalao savaranando ho amin'ny fifanitsanana amin'ny kanina 2024 atao any Cameroun ity lalao lehibe izay atrehan'ny Barea any Madagasikara. Efa vonona ireo mpilalao na ara-batana na ara-moraly hiatrika ny Lion de Teranga avy any Senegal izay mondialista etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ny 7 volana septambra ho avy zao. Ny ankapobeny moa zany ireo mpilalao ireo ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka dia misy ny fahavononana hiatrika ny match amin'ny lahady. Tamin'ny maraina zay nisy ny fijerena akaiky ny ekipa ny Senegal. Arakarakan'izay no ahafahana manao conclusion hoe zao ny fanapahan-kevitra ny stratégie hoentina amin'ny alahady. 13 zay i andrafitra ny lalao amin'ny Senegal. Misy 17 zany ny mpilalao expa dia 9 ny mpilalao eto an-toerana. Arak'izany dia mirasoa ho an'ny reto ekipa pirenena malagasy Barea ireto isika hitana ihany koa isika malagasy mba anohana ny ekipatsika ao anatin'izao lalao goavana izay iraisa pirenena izao. Ihany koa ny atsika manakatona ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity makasirika anao indrindra nanaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany ary mamy fotoana anao ny sampany fampalalam-bavao amin'ny rahampitso indray azadino fa isy hatrany ny orona tsara mahafinaritra izay ho atolotry ny fahita lavitra ho amin'ity alina ity aorianan'izao fampalalam-bavao izao mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso reto poklasy toko vavy.